de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alleluia. Amin'ny fofen'ny firavoravona ry rahalasy ranabavy malala mbola ahafahana indray mihaona amintsika ao anatin'izao live zao a. Ary misaotra an'Andriamanitra atsika satria tafita soamantsara ao anatin'izao taona vaovao a 2024 izao. Ary makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola manome anahy sehatra, mbola ahafahako mivelatra ao anatin'izao asa fanompony zao a. Dia makasitraka indrindra tompoka eny satria lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra ry rahalasy ranabavy, lehibe loatra ny famindrapon'Andriamanitra ka tafita soamantsara atsika tsiraray avy a ao anatin'izao a ataona ny fahavokarana izao. Mino fa tena hoe izany teny mpaminaniana zany a tena hoe hototosa amintsika tsiraray avy na ho an'ny fianakaviam-be ato amin'ny SCI zay arabaina manokana na ho an'ny tsiraray izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Nizaniza tsy hakanavaka dia mino fa ho tanteraka amintsika izany a teny mpaminaniana izany. Ao anatin'ity volana ity koa rahalasy ranabavy dia lazainy ty mpanompon'Andriamanitra ihany koa, ny tian'Andriamanitra ihany koa izay iorenantsika tsiraray avy amin'ity volana ity a, dia hoe famafazana. Mino fa tena ho tanteraka amintsika tsiraray avy zany, mba tena hoe hamontsika tsiraray avy a, ary tena hisy fahavokarana goavana indrindra ho amintsika tsiraray avy. Ho aminao sy ny ankonanao a, ho aminah sy ny ankonako ihany koa, dia tena hoe hitobaka izany fahasoavana izany, hitobaka izany fitiavana izany a, ary tena mokatra amin'ny lafiny rehetra antsika tsiraray avy. Halleluia. Ao
anatin'izao fotoan'izao satria fotoam-bavaka moa ty androroany ity a dia tsara antsika rahalasy-ranabavy tena manome vokatra tsara eo amin'ny masin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tsara isika mba zarazarao zay raisinao indray eto androany. Misy olona any ambadika any a mila ny fampahirezana, mila fananganana ny fiainany. Zarazarao satria nahazo maimai-poana ianao dia oka izara maimai-poana. Amen. Raha izara maimai-poana ianao dia tsarovy tsara fa tahaka ny hoe ianao zay mandray dia mizara, dia midina ny fitahiana, dia miraraka, dia mizara ianao a manome ho an'ny tsy manana satria zany ny tena sitrapon'Andriamanitra indrindra amin'izao taona vaovao izao izany. Ka dia mampahery antsika tsiraray avy zarazarao ny lavintsika, zarazarao teny hoe namana atsoa ny fianakaviana, andesika hiara nompan'Andriamanitra, andesika hiara hivavaka, andesika hiara hitady ny tompo, andesika hiara hideran'Andriamanitra satria fotoana sarobidy aty fotoan'androany ity izany. Eto hivavaka antsika rahalasy ranabavy, hihaino fampahirezana isika, hihaino hira fiderana isika, hiara hifaly isika, hiara hikorana isika hitady an'Andriamanitra eto satria raha ohatra ozy ny ten'Andriamanitra hoe katsahanareo amin'ny foana rehetra ozy izy dia ho hitanareo isika hitady an'Andriamanitra. Tsara tsara fa raha manomboka antsika ao anatin'izao taona vaovao izao mitady an'Andriamanitra dia mandritry ny taona rehetra isika dia ahita an'Andriamanitra, ary raha katsahanareo izy izy araka le ten'Andriamanitra teo dia ahita ianareo izany. Tsika ahita an'Andriamanitra, ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, ahita ny fahavokarana avy amin'Andriamanitra, ahita an'Andriamanitra ihany koa tsika tsiraray avy, ary ho hita an'Andriamanitra ihany koa tsika hoe tsika tena mangetaheta mamafy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena malalaka ny fotsika, malalaka ihany koa Andriamanitra mamatsy asika tsiraray avy. Misy olona iran'Andriamanitra amatsy, ame vokatra anao, anatondratondraka ny fahasoavana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainanao izany. Ka efa niditra tao anatin'ny hira moa tsika nanomboantsika ny fotoana iny dia zao indray tsika tena hivavaka eo masin'Andriamanitra. Tsy hoe ataontsika fahazarana ilay mivavaka, fisaorana ho an'Andriamanitra, fangatana fanatrehany, fifonana, famelana, fanadiovana sy ny sisa, fangatantsika ny herin'Andriamanitra, fa tena hoe ataontsika mifotsika ray manontolo nandritran'izay fotoana marina narano ny tela vity minao efa araka ao zany. Dia anjaranao tonga dia aplikeo rehefa misy mitarika vavaka eo dia zany fameloana zany vavaka izany raha lasy ranabavy malala. Dia andraitsika maky ten'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:7 valo ka hatramin'ny fahafolo izany. Dia vakitsika io ten'Andriamanitra io misy voa ihany koa takian'Andriamanitra amintsika mba tena hoe amotsika ao anatin'ity fotoan'androany ity. Amo vo inona motsika voambarany ten'Andriamanitra. Dia tsika maka izany ten'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 10:10 Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy anaty afo. Tsy hoe akory vao hoe manomboka ny taona dia mieritreritra sady tsika hoe misy fikapana sady ve, fa zao taona zao mitsy amin'ny 9 dia andeha tsika tena amovo mendrika ny fibebahana aloha tsika, andeha tsika amovo tsara mba hatsotateraka amintsika izany ten'Andriamanitra zany, mba tena hoe hisy fahatsarana ny fiainantsika. Fanirinana eo anatin'ny taona vaovao dia ny olona tena mangetaheta mitsy ny olona mba hisy fiovana ny fiainany, satria efa miroso makany amin'ny fahalebiazana, dia efa manomboka ame matotra ara-panahy, matotra amin'ny fahalebiazana, matotra amin'ny fitenenana, matotra amin'ny fitondran-tena. Fantatrao ny toy ianao manohy anazy, fa andeha tsika tena amovo mendrika izany fibebahana zany eo masin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao hoe tena hifona anala zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay rehetra fahotana, zay rehetra fahatotsika ho ahafahan'Andriamanitra ao anatin'ity fotoan'androany ity. Andeha tsika tena hiezaka amoha zany voamendrika fibebahana zany, satria Andriamanitra tia hampitombo ny fahatsarana ny fiainantsika. Andriamanitra tia hanome vokatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, ka hanodingany antsika hoe handray fanapahan-kevitra ao anatin'ity taona ity indrindra ao anatin'izao volana janoary zao mba tena hoe hisy fahatsarana hirotsaka amin'ny fiainantsika, satria rehefa tsara iny tsika dia hain'Andriamanitra mitsy mandraraka fahasoavany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra mane
atao ahoana hozy izy no andraraka divay vaovao anaty siny hoditra tota fa mila avozana aloha lay siny, mila avozana lay fitondran-tena, mila avozana lay fibebahantsika mason'Andriamanitra, ilay faratsina ianatsika, mila tena hoe afoitsika izany tahaka ny nanadonotsika napalasa n'iny taona iny de ho lasa tahaka zay ihany koa ninina karazana faratsina, ninina karazana zavatra tsy mety tsy jery an'izany tsika mandre tsika panjana zava-baovao satria Andriamanitra anao zava-baovao ka manasa atsika hivavaka am'izao fotoana izao. Raha io mbola makasitraka anao zahay am'izao fotoana izao raha mbola nomena am'izao fotoana izao Andriamanitra indrindra ao anatin'izao taona ny fahavokarana izao zay ahafahanay Andriamanitra manompo anao hitady anao isan'andro isan'andro Andriamanitra androso ao anatrehanao ary ao anatin'ity volany famafazana ity Andriamanitra araky ny teninao mamoaza vomendrika ny fibebahana tompo misaotra anao zay satria matoa zay mbola velonaina de tena notahinao nomenao famindra-po zay no asoavy no fiainanay tianao zay Andriamanitra tena hoe anatona anao isan'andro isan'andro amin'ny alalany fibebahana, amin'ny alalany fanadiovana mba tena amovo tsara izay amin'ny fanompona eny Andriamanitra misaotra satria eto zay de tarihanao famarinanao, eto zay de tarihanao mba tena hoe atsiaro ndray Andriamanitra ny sorehetra zay nataonao araky ny teny Davida inona no navaliko an Jehova no ny sorehetra zay nataony tamiko tompo misaotra satria tsara aminay ianao Andriamanitra ary famindra-ponao magaga Andriamanitra tsy nalandritsanay Jesosy ao anatin'izao fotoana izao mangataka zay mifanatrihanao amin'ity androany ity ao amin'ny tsara anatin'ny tokantrano any zay mivavaka zay manavao ny manome vomendrika Andriamanitra ao anatin'ity fotoana raty mibebaka maneho votsara Andriamanitra mino zay Jesosy malala fa eto ilay fananao masina hiasa eto andrakitra anay tsiraray avy anapaka zao fotoana izao Andriamanitra ninina zavatra tsy araka ny sitraponao tompo nataonay teo anatsehana de mifona aminao zahay mamelana diovy zahay zao fibebahana ataonay tsiraray zao tena anadino zahay ny tahaka nanadononay Andriamanitra tahaka nalasa n'iny taona iny Andriamanitra de miroso ao anatin'ny taona vaovao zahay de anadino koa zahay tompo zay rehetra tsy mety, zay rehetra tsy araka sitraponao, zay rehetra fisainana ratsy, zay rehetra fo ratsy, zay rehetra toetra tsy mendrika tompo malala Jesosy adiovy ny vahoakanao, adiovy amin'ny rahanao Andriamanitra sino am'ilay raso no sarobidy ary eto ihany koa nanavozanay ny fanorantenanay hoe ho apelatananao Andriamanitra ho anjakana ho nenanao hitoeranao ianao misy no anjako anatinay Andriamanitra tompo amin'ity androany ity ninina karazana blocage eto de tononay fa ny herinao Andriamanitra ny herinao zay ao anatinay de ahafahanay mandresy izay eto amin'ity fotoana ity mandresy zay ary manana fandresena vaovao zay tsiraray avy izay manatrika n'izao fotoana izao tsy diso anjara tompo malala fa ny fahasoavana nampifahasoavana na anaraka anay tsiraray avy ka tsy ajanona eto amin'ny fanatrehanao ny heriny fahavaliny heriny ratsy tompo malala misaotra satria manatrika zao fotoana izao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen. Am'izao fotoana izao dia mbola andehitsika hivavaka ary andeha hisotra an'Andriamanitra atsika na ho anao mpanompon'Andriamanitra manaraka an'ity fotoana ity anampiandraikitra anampintsotra niza na tanora na zaza andeha hisotra an'Andriamanitra satria tena nomen'Andriamanitra zao taona vaovao izao ary andeha isika tena hoe angataka fo vaovao fanahy vaovao fitondran-tena vaovao tahakany am'izao taona izao mba ho tena mendrika ao mason'Andriamanitra melohan'izany anefa satria zany vavaka izany tena hoe mila ataontsika izany angataka mihitsy tena nao esorintsika ihany koa zay karazana fo ratsy ninina tsy mety nataontsika teo amin'ny mason'Andriamanitra ka maky ten'Andriamanitra asika melohantsika hivavaka zany zay tentsika Ezekiela toko fa 20:1 fa 1:3 sy 2:3 ndeha vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo fa nahoana no hofaty anareo ry taranak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'ny zay maty hoy Jehova tompony maro koa mibebahy anareo mba ho velona amen. Andesika am'izao fotoana izao tena mandraisa no fanapa-kevitra ao anatin'ity toana ity hoe anala zany karazana zavatra tsy mety zany zavatra ratsy zany fa ho fo vaovao mba hatonga antsika ho velona tsara isika ary afaka mamokatra afaka mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sandrato ny feoana am'izao fotoana izao
raha io mbola makasitraka anao zay am'izao fotoana izao raha mbola nomenao fotoana tompo malala isotra anao Andriamanitra satria tena avy aminao zao fotoana izao tompo tsy hitsahatra ny vavakay tsy hitsahatra ny teninay Andriamanitra fa tena akasitraka anao nomenao fofonaina mahavelona ny tsiraray avy nomenao maso afaka mahita nomenao sofina afaka mandre Andriamanitra ary arak'izany tonom-bavaka izany Andriamanitra dia naisitra izay Andriamanitra ninona karazana foratsy Andriamanitra ninona karazana toetsaratsy Andriamanitra mety mbola nitapikitra tany anatinay tany fa ao anatin'ity taona vaovao ity Jesosy malala isawa vaovao ao anatinay mba tonga anay ho velona soamantsara Andriamanitra ho velona araka ny sitraponao ny ao anatin'ny ny ainay ny ao anatin'ny fanahinay ny ao anatin'ny sainay ny ao anatin'ny vatatenanay ray manontolo mba hanana fitondratena mendrika Andriamanitra fa tsy hoe ny taona ny vaovao fa ny fiainanay mbola ny taloha ihany fa tena misy olona amin'ny Kristy izy ny tenao dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ka dia matoky izay Andriamanitra fa ho fiainana vaovao anay tsiraray avy ho an'ny zanakao tsiraray avy kristianina rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra misaotra Jesosy satria efa miasa ianao anatin'izany vavaka izany misaotra tompo halleluja amen amen amin'izao fotoana izao andeha ho ataontsika ankiry izany vavaka izany tonom-bavaka izany ianao manokana dia arao ny tonon-kiry saitsaino ary mivavato izy ny fivavahanao raha ohatra ka tsy hainao ilay hira raha tsika izany etrany mba mamela mandrasa vovoka mbola ody vovoka tera-behivavy any tsy maharitra fa fohy ny androko nofa mandrasa vovoka mbola ody vovoka tera-behivavy any tsy maharitra fa fohy ny androko rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela toy ny voninkazo eny an-tsaha mihelona raha lasa ny rivotra mora maina toy ny ahitra ny andronay zanak'olombelono rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela Funal tupo la mete não ba mamela me famtade nunca funal tupo la mete não ba mamela me famtade nunca funal tupo
raha mety anao mba mamelà rehefa mitady nga fonao tompo raha mety anao mba mamelà rehefa mitady nga fonao tompo raha mety anao mba mamelà rehefa mitady nga fonao tompo raha mety anao mba mamelà rehefa mitady nga fonao tompo raha mety anao mba mamelà rehefa mitady nga fonao tompo raha mety anao mba mamelà. Halleloja, tsara ny Andriamanitra atsika, amena. Androany dia zara fampahirezana amintsika tsiraray avy ary raha lasirana-bavo e ny mahazava-dehibe ny famafazana ataon'Andriamanitra. Andriamanitra no mamafy zavatra eo fiainantsika. Anazavan'izay tena Andriamanitra ary mialohan'izay dia andetsika hivavaka eo mason'Andriamanitra mba tena andray révélation vaovao am'izao taona vaovao izao zany. Vavaka isika tompoko. Raha io mbola makasitraka anao zay ny amin'ity fotoana androany ity zay ahafahana indray mifampahery eto Andriamanitra anaty fotoana fohy monja azy. Tompo mino fa hikasika ny olona tsiraray avy ianao Andriamanitra satria ilaina ny teninao dia fanafody mahavelona. Ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Enina amin'izao taona vaovao izao ary dia mila teny raha avy aminao zay Andriamanitra anangana ny tsiraray avy, ampahery ny tsiraray, anadio, anamasana satria ny teninao dia fanamasinana ny fiainana tsiraray avy. Afaka adio zay Andriamanitra, afaka ho masina zay amin'ny alalan'ny teninao velona Andriamanitra zay teny tsy miova omaly Seigneur mandrakizay zay naharina an'izao rehetra zao. Ka dia makasitraka tompo malala satria entindray ianao amin'izao fotoana sora izao. Halleluja, amen. Ozy izy hoe ny mazava-dehibe ny famafazana ataon'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mamafy raha ozy izy ny teny mana hoe raha miasa ozy izy iza no asakana, iza no atohitra satria ny fahefana sy ny hery rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary Andriamanitra manan-karepasoavana afaka mizara Andriamanitra. Zay natonga an'Andriamanitra satria fifaliana ho an'Andriamanitra manome, natonga ny tenin'Andriamanitra mana hoe mahasambatra kokoa ny manome no mandray araky ny tenin'Andriamanitra. Ka androantsika dia andeha hamaky tenin'Andriamanitra mazava-dehibe an'izany hoe famafazana ataon'Andriamanitra ho amin'ny olona tsiraray avy zany. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiel toko 4:30 andininy fa 5:20 sy fa 7:20. Ao anaty tenin'Andriamanitra somary lavalava fa misy akatsika lesona ilay tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio. Amen. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Andiny fa 4:20. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Andiny fa 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Amen. Halleluja. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary fafazako rano ianareo ka hadio. Rano mampadio raha lasirana-bavy. Andriamanitra dia nampiasa rano. No ary ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika aloha hevitra anankiroa tiako zaraina eto dia ny hoe ara-nofo sy ny ara-panahy. Rehefa ny olona anankiray manana fahalotoana, rehefa ny olona anankiray amonjy zavatra anankiray mety hahasoa anazy, mety hahafaly anazy dia mila midio izy ary mila midio amin'ny alalan'ny rano. Tahak'izay ihany koa tsika tsiraray avy. Raha ohatra ka ianao manana zavatra ho alehanao, zavatra ho raisinao, hiandrandranao eo anatrehan'Andriamanitra dia mila fanadiovana amin'ny alalan'ny rano ianao. Eo amin'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika aloha dia asika mila tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny alalan'ny fahadiovana.
fahadiovana amin'ny alalan'ny rano zay noarian'Andriamanitra, rano zay nataon'Andriamanitra ahafahany olona miaina. Jerevy tsara fa raha ohatra ka ny anatin'ny ataontsika hoe any tsimotsimo Madagasikara zao ohatra hoe tsy ampy rano dia mijaly le olona. Fa rehefa eo ny rano, rehefa misy manatsarany dia misy fifaliana, misy fiadanana, misy fahasambarana. Dia tahak'izay ihany koa ry raha lasy ranabavy malala zay manantsika tamin'ny toerana ity. Antena antsika jery tantaran'olona anankiray zay hoe io rano io na afaka ampiasain'Andriamanitra io rano io. Rehefa niantso tamin'izany fotoana izany nisy commande miaramila taritafika anankiray izy mbarany tenin'Andriamanitra nisy abokana io lehilahy io zay hitantsika any amin'ny mpanjaka faharotoko fa 5:10 dia nanana abokana io mpanjaka io. Dia tamin'izay fotoana izay ny mpaminan'Andriamanitra naniraka azy hoe mandehany ianao mandro mipito amin'ny ranon'ny Jordana fahadio ianao ary ny hoditra ao dia lasa tahaka ny hodin-tsazakely. Zany hoe ny rano dia misy karazana restauration zany hoe ny rano zay fonon'Andriamanitra afaka restaurer ny vatan'ny olona anankiray. Dia jerevantsika ihany koa nisy jamba anankiray ihany koa nanaovan'i Jesosy fahagagana tamin'ny alalan'ny rano zay tao amin'ny renirano anankiray. Io jamba io dia mambaran'ny tenin'Andriamanitra tena nanana fahajambana izy fa tamin'izay fotoana izay dia nasiany Jesosy feta ny masony. Dia mandehany ianao izy makany amin'ny renirano anankiray izay raha dika dia hoe ny rano nandeha izy. Dia mambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nosasany ny masony dia nahita izy. Ny rano raha lasa ranabavy dia ho fanadiovana. Ny rano ihany koa mambaran'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely ny ampita ny ranomasina mena dia namonona fahavalon'Andriamanitra. Izany mazava-dehibe ny rano ary tiako tsy dia nansaitsika tsiraray avy anao zao anatin'ity taona vaovao ity hanana fahadiovana ianao mila manatona an'ilay rano ianao. Ny rano moa mambaran'ny tenin'Andriamanitra Jesosy ny teniny laza mana hoe izaho izy ny rano velona zay mino ao izy zay mandray dia manana fiainana. Ny fandraisan'ny olona ny Jesosy ao anatin'ny fiainan'ny olona. Ary Jesosy ihany koa ny teny manao hoe any amin'ny Jaona 5:10 raha evy ny ara-panandray dia jerevantsika hoe ny teny koa zisy voambarany tenin'Andriamanitra hitantsika zany tenin'Andriamanitra zany mana rano madio raha teo ianareo no ny teniko afaka manadio ny olona ny tenin'Andriamanitra. Zay no tonga n'Andriamanitra ny teny mana hoe mila atsaitsika ny tenin'Andriamanitra. Raha mino sy mankatoatsika ny teny zay lazain'Andriamanitra dia misy fahavelomana ny fiainatsika, misy fananganana ka zava-dehibe indrindra amin'izao taona vaovao izao ny fananatsika tsiraray avy, ny fahafantarantsika ny rano zay nataon'Andriamanitra mba tsy tonga atsika ho karakaina ny ara-panahintsika dia io rano velona io Jesosy Kristy zay teny ihany teny tonga nofo. Mila mamelona ny ao anaty fanahintsika raha misy zavatra zao tiana mampijala fiainanao karazana abokana tianao irestaurer ny vatanao amin'ity taona ity dia mila ny rano avy amin'ny Jesosy Kristy ianao, mila ny rano velona avy amin'ny Jesosy, mila mino an' Jesosy, mila mandray an' Jesosy ao anatin'ny fiainanao ianao, mila manamasy tena ho an'i Jesosy Kristy ianao. Fa tsy vitany amin'ny teny ka tsy ho tia amin'ny teny ianareo izy fombarany tenin'Andriamanitra fa ho tia amin'ny asa ary ny finoana zay anananao mila ranasa raha lasy ranabavy. Zay natonga n'Andriamanitra ny teny tao amin'ny Ezekela hoe fafazako rano ianareo, fafazan'Andriamanitra ny teny zay ambara eto mandritry ny taona, ny teny zay afafeto ampadio anao zany raha manaiky anao diovin'Andriamanitra. Be dia be ny amin'izao fotoana izao raha asianao raha mandinika hoe maninona mibetsaka ny savony, ny clean sy ny karazany eto amin'izao tontolo izao fa mbola misy maloto ihany satria ny olona kamo. Ny olona tsy te handray an'izany, ny olona tsy te hanadio ny tenany, ny olona mbola te hitoetra anatin'ny loto, ny olona mbola te hitoetra anatin'ny faratsiny. Fa raha ohatsy mandray fanapa-kevitra ianao amin'ity taona vaovao ity, amin'ity andro androany ity, mandray fanapa-kevitra ianao hoe angataka mason'Andriamanitra, ho diovin'Andriamanitra mba ho masina ianao dia tsara ovy tsara fa handray adidy sy handray atanana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Andena antsika mbola amaky tenin'Andriamanitra rehefa voafafy rano madio ianao, rehefa voafafy amin'izany fanadiovan'Andriamanitra zany ianao dia inona zavatra ho ataon'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be ho ataon'Andriamanitra satria tao anatin'ny vavaka dia ny teny mana hoe atao ahoana no andraran'Andriamanitra fahasoavana ao anatin'ny olona anankiray raha ohatra ka mbola sy tota no androtsahana divay vaovao manjary simba izany, manjary simba fa mila diovina karakaraina aloha ianao dia avy ho asoavin'Andriamanitra. Amen. Mbola maky tenin'Andriamanitra isika zay hitantsika amin'ny Isaia 5:20 andiny 7:10 sy 7:10 dia toy izantsika andiny 1:20 sy 2:20 izao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa indro izaho nahary ny lanitra sy ny tany vaovao ka dia tsy ho tsarovako intsony ny taloha
ao an-tsaina kory aza. Amen. Rehefa madio fa mifaly kosa ianareo miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary am Jerosalema ho fifaliana aho, dia ho faly am Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho re intsony na ny feo mitaraina. Amen. Andiny faraka amby roapolo. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tambo loboka ny olona ka ihinana vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olo-kafa izy, na amboly zavatra ho an'olo-kafa, fa ho tahaka ny andron'ny hazo ny andron'ny oloko. Ary ireo voafidiko dia hanara-po amin'ny asany tanany. Amen. Zany lazain'Andriamanitra. Zany misy fanarana-po goavana, misy fanara-po goavana ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Anao trano ianao izy, dia ianao no mitoetra ao. Amboly ianao, voambaran'ny ten'Andriamanitra, satria maninona? Misy rano ararak'Andriamanitra. Ary ohatsy matetiky ny olona mitady rano artificiel, fa ny tena zava-dehibe ny le tena naturel. Andriamanitra mihitsy mandraraka rano na dia any amin'ny tany ay aza mamboly zao ianao am'izao fotoan'izao, mety misy maina ny tany. Nisy rahalahy zay, rahay mpianakaviana zay tao am-piangonana, ary tena ijoroana vavolombelona amitsika hoe hatramin'ny vavahany tao am-piangonana tokavany tao amin'ny fiangonana zay misy anay moa zany. Dia voambaran'ny ray mpianakaviana io, nisy rano izy, nisy orana latsaka ao izy, ary tena tsy rapozinay nandritry ny fotoana maro. Halleloja. Zany zavatra ataon'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mivazivazy. Andriamanitra dia mitany olona na dia amin'ny tany karakaina aza, vatsian'Andriamanitra rano. Fa ianao olo mila manatona an'Andriamanitra, mila manatona ary manaiky an'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra lay tena tompony zavatra rehetra. Tsarovy tsara raha lasy rana-pa, fa misy zavatra indraindray tena tsy ampy amin'ny fiainantsika, misy zavatra indraindray tena tsy vitantsika. Karakaina ny tena makina. Fa raha amin'ity taona ity zao ianao mametraka ny fiainanao, depara eo mason'Andriamanitra misy rano ararak'Andriamanitra, rano pitahina, rano ora-pasoavana, fa avokara-pasoava irotsaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria izy ny tena Andriamanitra any amin'ny amaranantsika azy ao amin'ny Galatiana 4:9-7 dia hoy izy mambarany tenin'Andriamanitra, sy tia volan'ny famafazana ka mihina fa ianao koa zao fa nandray an'izany tenin'Andriamanitra any, hoe za tena tsy vazoazy fanao zay heriko rehetra, satria Andriamanitra dia amaly ny olona rehetra araky ny asany Andriamanitra. Amaly antsika Andriamanitra indrindra amin'ity volana ity. Rehefa kitsika ny tenin'Andriamanitra amaranantsika azy, aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa zay afafin'ny olona no jinjaina. Fa zay mamafy ho an'ny nofony dia ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary zay mamafy ho an'ny fanahy no ijinja fiainana avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika ratsy reraka isika. Amen. Fotoana zany ty, fotoana fanararotantsika, satria tsika anie zanak'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mamafy rano madio, tsika koa andeha hamafy rano madio amin'ny manodidina antsika. Tsika koa andeha hamafy zava-tsoa, tsika ihany koa andeha hamafy zavatra tsara ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Tsy fotoana tsony zao atonga atsika hoe momba, fa tena amokatra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka zay ny fampaherezana raha lasy rana-pavy mahereza atsika, andesika hiara hivavaka amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra, mba hisy fahavokarana tsara ny fiainantsika, mba hanaiky ho adio ihany koa tsika, satria ny zavatra madio voakarakara dia afaka ny amo be izany rehefa voakarakara tsara. Ka andesika tena amin'Andriamanitra hoe tompo, tena aoka mihitsy ianao anjako anatinay karakara ny amin'ny fiainanay indrindra amin'ity ataona vaovao ity zany vavaka isika. Raha eo makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izany teny zany zay nalefanao ampaherana tsiraray avy tompo mivavaka amin'izao fotoana izao, ho an'ny tsiraray avy tompo malala, mba ho diovinao zay, satria tianao zay Andriamanitra amin'ity taona vaovao ty, raha ohatsy ka amboly zay Andriamanitra, raha ohatsy ka iaina izay, mba tena ho normal tsara, ho restaurenao tsara Andriamanitra ny zavatra rehetra zay aminay tsiraray, mba hanana toetra tsara, mba ho hanana fahadiovam-po Andriamanitra, tsy hanao vazivazy amin'ny famponanao Andriamanitra, fa tena natateraka zay lazainao Andriamanitra, anatateraka ny sitraponao ny tsiraray zay manaraka zao fotoam-bavaka zao. Makasitraka tompo, satria miasa ianao fanamasinao anatin'izany vavaka zany. Makasitraka raha io. Halleluja. Amen. Halleluja. Tsara le Andriamanitra atsika raha lasy rana-pavy malala. Efa hifarana amin'ny fotoana, nefa amin'izao fotoana zao dia te hitsodrano anao anatin'ity taona vaovao ty. Amokatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mety hoe nandretsy ny taona lasa iny ianao
dia nisy karazana famaimainana zany ny fiainanao. Eny mety nisy ihany koa no tahina ianao fa ho tahina mihoatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mety nisy fotoana ihany koa ianao tena hoe voanitsidika ny taona dia nisy zavatra nyseho tsara fa zavatra rehetra dia miara-miasa soa an'izay tian'Andriamanitra. Ivavaka ho anao amin'izao fotoana izao ary amin'ny teny mpitahiana ho anao manokana mba tena mokatra ianao anatin'ny tokantranonao na amin'ny alalan'ny ara-panahy io atoka hoe ampy zay satria isika dia efa mandeha makany amin'ny fahalehibiazana isika efa miakatra any amin'ny dimension araka ny sitrapon'Andriamanitra efa miakatra amin'ny fanompona mitombo ary vokatra zay ho ataontsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsarovy tsara fa itsika ihany ny jinjana zany satria zay afafitsika ihany no jinjaitsika. Amen. Raha mamafy fitiavana ianao dia jinja fitiavana. Raha mamafy fifaliana ianao indrindra rehefa tonga anatin'ny fiangonana meza mitsikitsika amin'ny rahalasy ranabavy satria ireo rahalasy ranabavy ireo niara-ndray fiadanana miaraka aminao hiara ho tahina miaraka aminao ka ivavaka ho anao amin'izao fotoana mety misy manana karazana teponga amintsika. Ny tepo somary ohatrany hoe tena mbola tsy dia tena miova tepo ianao amin'ity taona vaovao ity tena mila zava-baovao tsika ao anatin'ny fanompona. Ianao somary malaindaina amin'ny asan'Andriamanitra, malaindaina amin'ny fanomezana ho amin'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny vahoaka, ho an'ny fanomezana zavatsoa, ho an'ny zay nampianatra. Ivavaka ho anao mba ho tena hoe Andriamanitra hanomana lalana ho anao manokana na dia mieritreritra ianao nanatany androtsaka ranom-pahasoavana aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao raha mbola afaka nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra. Satrinay tompo malala mbola andray révélation hafa amin'ny alalan'ny teninao satria rehefa ianao no mamafy rano amin'ny fiainanay Andriamanitra dia mba ho adio zahay, mba adio ny fiainanay ray manontolo ka afaka zay Andriamanitra iseho eny amin'ny tontolo zay misy anay, afaka zay Andriamanitra mandray zay zavatra fahasoavana fitahiana fahagagana mivavaka Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy amin'ity androany ity mba hanana tepo tsara Andriamanitra, ny fony Andriamanitra, ny fony ao amboarinao diovinao Andriamanitra satria misy zavatra tsy vitan'olona Andriamanitra, misy zavatra tsy vitanay Andriamanitra fa rehefa ianao no miasa manao ny opération dia miova ny zavatra rehetra, miova ny situation misy rehetra ary inonay amin'ity taona vaovao ity fa hiakatra any amin'ny fahatsarana izay, hamokatra izay Andriamanitra ary ho sahamafy izay, ho zay hanana fahasahina izay Andriamanitra. Mivavaka tompo malala izay manaraka izao fotoam-bavaka izao hanana fahasahina natona ny sitraponao Andriamanitra, angetahetany teninao, angetahetany sitraponao Andriamanitra satria ianao ilay Andriamanitra mahery dia ianao zany Jesosy ilay tsy miova, ianao Jesosy ilay loharanon-aina, ianao Jesosy ilay loharano velona ameno ny zanaka ao tsiraray avy manomboka amin'ny ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, zoky zandry ireo Andriamanitra, ireo zaza ireo Jesosy malala tsy adinonay ihany koa tompo malala ny mpanomponao Andriamanitra, vatsio meo fo madio, meo fo endry, meo fitiavana Andriamanitra, orako fahasoavana magaka izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahina isan'andro fiainan'izy ireo tompo malala satria amin'ny alalan'izy ireo no andraisany fahasoavana dia mino zay Jesosy malala ho fa mirapiratra aminazy ireo ny voninahitrao, ny tavanao Andriamanitra, tahaka nampamirapiratana ny tavan'i Mosesy no hitahinao azy ireo Andriamanitra ka raha vao mijoro izy ireo dia misy fahazavana lehibe ny fiainany. Misaotra tompo dia raina ny anarana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Andehantsika hiaraka ivavaka tondram-bavaka eo anatin'Andriamanitra antiala ty tahin'Andriamanitra tena hoe misy fahasoavana, misy anjely marobe, misy fiadanana amin'ny fiainanao tsy hanana tebotebo ianao. Raha anao zay mbola miasa alina dia tsarovy tsara fa tsy irery ianao satria mitafy fahadiovana ianao dia misy anjely miaraka aminao, misy voninahitra Andriamanitra miaraka aminao. Tsy atahotra ny loza ianao satria hoy zay ny ten'Andriamanitra hoe tsy atahotra ny loza fa Jehovah no ampy ianao no amiko. Dia hoy zay ny ten'Andriamanitra mane sambatra hoy izay matoky an Jehovah, zany hoe tsika matoky an'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra sika, ambinan'Andriamanitra sika eny amin'ny fiainantsika rehetra eny ka matoky rahalasy ranabavy. Ivavaka ho anareo zay mba ho tahin'Andriamanitra ary saotra n'Andriamanitra sika tamin'ity fotoana androanyity zay nahafahantsika niara nanompo an'Andriamanitra teto izany ka asan-draha atao any feo anao amin'izao fotoana izao.
raha io mbola makasitraka anao zay tompo malala am'izao fotoana raha tonabavaka anatrehanao an'izao alina izao Andriamanitro tompo malala ao teto ny teninao nalefa teto ny teninao ihany koa dia fiarovana mahery vaika Andriamanitro rehefa ianao ny teny tamin'ny alala Mosesy Andriamanitro dia tanteraka ny zavatra rehetsarehetra ary tsy nisy fahavalo sa afaka nanohatra anao Andriamanitro tahaka izany koa ny teny zay nolazain'i Jesosy Kristy ilay fiainana Andriamanitro ka matoky izay Andriamanitro fa tsy anana ihany tsiraray avy ty alina ity Andriamanitro fa tena hoe ny fiarovana avy aminao Andriamanitro anao amin'ny zanako rehetra ny fiarovana magaga ary ny hery avy aminao Andriamanitro hery avy amin'ny alalan'ny teninao namena anay Andriamanitro andrakotra anay tena hoe sahijory zay ary vavolombelonao zay ny amin'ny asa tsisy fahafambaraka tompo malala fa tena ahita fitisitraka manodidina mpampiasa ny tsiraray avy misaotra anao koa zay tompo malala satria tanteraka izao fotoana izao ary de teraina ny voninahitra ao ankalazaina ny anaranao Andriamanitro ho anao reriany voninahitra ilay mpanjaka ilay tompo misaotra tompo aleloia amen amen zay fotoana antsika androany fa ndeha arazara teny pasoavana isika zay tatsika misama fa telo amby roapolo andiny fahenina entoko fasoavana so amin'ny rapona anaraka atsika amin'ny andro retsaina-tsika dia hitoetra san Jehova andro lava isika amen ataovy aminao reriany entoko fasoavana so amin'ny rapona anaraka amin'ny andro retsaina koa dia hitoetra san Jehova andro lava ao amen samy tahina Andriamanitra Indro fahatonga ny fahazavana Jesosy manala amin'ny fahajambana sy ny fahotan sy ny fahadalana Jesosy niketiko zanahary zanakalalana le bary maty izy mba ivelomanay ho amin'ile fitena mandrakisa
Raja